misy ireo solomavambahoaka no manohitra ny fitakina ny fialan'ny filohan'ny republika mazava ho azy araka izany fa misy ihany koa ireo manohana manazava ny heviny sy ny mahakasika indrindra ty raha mafana eny anivon'ny antenimera-pirenena ity indrindra ary ny solomavambahoaka Jaosera Irene zay voafidy tany Analalava zay manohana ny fampiangana sy ny fitakina ny fanisorana n'Andriamatoa Herera Razonarimampianina eo amin'ny toerana mahafilohan'ny republika azy. To jerentsika avy hatrany ery sary araka ny lalam-panorenana izay fahefana ny mena ny antenimera-pirenena na ny député dia afaka manao an'izany fitarainana izany noho ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana izay matetika natao satria araka ny voalaza matetika izany maro moko ny olona tsy mahafantatra inona ny antony mahatonga ny antenimera-pirenena mitory ny filoham-pirenena zany. Ny antony voalohany dia ny tsy fipetrahana ara-dalàna ny atao hoe haute cour de justice zay fepitona napetraky ny lalam-panorenana dia 12 volana fotsiny ka am'izao fotoana izao dia mbola tsy tafatsangana raha hoe lalàna natao izay zahaina nanao azy dia efa mipetraka ny rafitra fa kosa mbola tsy miasa io haute cour de justice zay am'izao fotoana izao zany midika fa mbola tsy tena opérationnel zany ny haute cour de justice raha izay de faharoa manaraka an'izany tsy voahaja ny laïcité de l'état satria nahoana moa zay nilaza an'izany satria tamin'iny dinidinika tany Ivato zay hita no hoe fampihavana-pirenena nataony FFKM iny dia nandray anjara mavitrika ny filoham-pirenena tamin'iny ary nanao soni ny fehi-kevitra tamin'iny izay tsy tokony ataony izay voarara ny lalam-panorenana zany hoe zany tsy mipetraka ny laïcité de l'état de ny fahatelo manaraka an'izany de vohitsakitsaka ihany koa ny lalam-panorenana noho tsy fanajana ny séparation de pouvoir zany hoe zany ny mpanatanteraka manana anjarandraikitra ny azy ny mpanao lalàna tokony hanana anjarandraikitra fa amitsika zany am'izao fotoana zao tsy voahaja zany zavatra zany satria nahoana efa misy ny antenimera-pirenena de mbola samy manao soni ny ordonnance ny filoham-pirenena izay fahefana ny mpanao lalàna de mbola natao raha ohatra ka tsy mipetraka ny antenimera-pirenena mbola tsisy ny député voafidy azony atao zany satria ama olo voafidy azy ama filoham-pirenena azy de azony atao izany ka zay maromaro zay no antony nanenjehana de raha tsy laza fotsiny ihany koa ny fametrahana ny CENI tamin'ny tetezamita nisy ny fametrahana ny CENIT pour la transition zany ny vahomiera-pirenena misahana ny fifidianana ka am'izao fotoana izao efa tsy tetezamita itsony de tokony noravany filoham-pirenena izany CENIT zany ka namorona ny vahomiera-pirenena misahana ny fifidianana ho an'ny 4e république zay zavatra zay de misy fepitona napetraky ny lalam-panorenana ka tsisy voahaja na iray zay zany mahatonga izahay député zay amin'ny assemblée nationale zany amin'ny matompona andraikitra feno mpanaramaso ny ataony exécutif na ny mpanatanteraka amin'ny maso olombavambahoaka ny tenanay de tsy te ho tompona andraikitra amin'ny zavatra ohatran'izany zahay ka voatery zahay nandray andraikitra nanao an'iny fitoriana iny